Oka malagasy tsy ary tena ho tompon'andraikitra amin'ny fahasahiranany hoy ny Vami. Fifidianana be ny tanàna commune 416 amin'ny 3 no voamarina fa misy kandidà hatreto hoy ny Seny. Fifidianana be ny tanàna eto Andrenivohitra, kandidà fito no nandefa solitena nametraka ny taratasy firotsahako vidina. Alakamisy 9 septambra 2024 manatitra ny araba tombokilasy tongoavy tonga soa nato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna avy hatrany. Tojo Ravalomanana no kandidà tolotry ny antoko-tsiky Madagasikara ary tohoana ny vondrona firaisan-kina ho be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Teny ny fampiarana rehefa hanodinina lalina nomboka ny alahady lasa teo izao fanapahan-kevitra izao ho ny sekretera jeneraly ny antoko-tsim. Tafapetraka ny fiandohan'ny tolakandro teo ny antota taratasy firotsahako vidiny ary feno sy ara-dalàna hoy ny fanazavana. Germaine Mejanary, Taiviny. Mazava ny fanapahan-kevitra efa noraisina, tsy azo avela irery ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy alaina Antananarivo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana araka ny fanamafisana nataony Flora Valomanana. Taorian'ny fandavany Oveka sy ny voamera maleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana ny kandidany Filomarika Valomanana dia nandray fanapahan-kevitra goavana ny teo anivony firaisan-kina sy ny antoko-timy fa itojo Valomanana no atolotra ho kandidà be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Tafapetraka ny tolakandro teo ny antota taratasy firotsahako vidiny feno sy ara-dalàna izany raha nambara ny mandatera izay tonga nanatitra izany tetsy amin'ny Oveka isotry. Araka ny rahantsika malala moa zany fa nisy ny fandavana ny filatsahako vidina ny Filomarika Valomanana dia ao anatin'ny listy ny antoko-tiky Madagasikara dia voaraza lalàna ihany koa fa nanana 7 ora zay eo anivony antoko-tiky Madagasikara nanolona an'izay kandidà ho be ny tanàna izay dia nitaterahana androany ny fametrahana ny dossier ahafahana manana an'izay kandidà be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra zay dia rehefa nandinika moa zany ny bureau politika nivory hoe iza ny fanapahan-kevitra ho raisitsika ho kandidà be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny solombavambahoaka ary nitenenina natao amin'ny safidianana ny kandidà hoe afaka hiatrika ny kandidà dia voasafidy moa zany ny kandidà be ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ho an'ny antoko-tiky Madagasikara dia Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Manara-dalàna ny antoko-timy ary izany no anton'izao fanapahan-kevitra izao satria 7 ora taoriany notification nomen'ny fitsarana no nahafahana manova kandidà araka ny lalàna. Raha ny fantatra dia ny lohalista sy ny mpanolotsaina iray ihany no niova raha mita amin'ireo lista teo aloha. Tamin'ny lado ny fantatra le nanekena le filazana hoe tsy afaka mirotsaka ny Flora Valomanana. Izay antoko-tiky Madagasikara tena antoko farany manara-dalàna indrindra reto Madagasikara. Na dia fantatra tamin'ny lady ary zany dia tsy napetraka mialoha satria raha araka ny lalàna dia tokony notifiena aloha zany zay hoe tsy afaka mirotsaka ny kandidà anareo. Dia à partir n'iny notification iny manana 48 heures zay ahafahana mandefa kandidà vaovao dia tamin'ny afakomaly zay vao notifie dia tapitra androany zay fahafahana mandefa kandidà zay ao anatin'ny fepitaona. Tête de liste ny miova dia nisy conseiller anankiray niova ihany koa tao anatiny satria fantatra moa hoe Flora Valomanana no nahatonga anazy tao anatin'ny lista rehefa tsy afaka latsaka ny Flora Valomanana dia manana safidy izy misintona ny candidature dia solona kandidà hafa. Araka izany dia itojo Ravalomanana no ho kandidà ho be ny tanàna atolotry ny antoko-timy sy ny firaisan-kina eto Antananarivo renivohitra ny 12 Desambra izao. Kandidà fito no nandefa solitena nametraka ny taratasy firotsahako vidina ho an'ny teto amin'ny Oveka Tanaville hatramin'ny ariva teo aratsika eo ny sary mirakitra izay fanadihadiana izay rehefa avona fa izao kosa hotozantsika ny fampahalalam-baovao manodidina izay fifidianana izay ihany. Vonona amin'ny fiatrehana ny dingana manaraka irsoana ho amin'ny fifidianana ny Seny. Tsy miova ny endriky ny bileta tokana izay ho ampiasaina fa toy ny teo aloha ihany saingy misy fanotana vaovao atao etsy ankilany dia mbola misy commune tsy manana kandidà raha ny fanazavany tady vaovao ny Germaine Mejanary, Taiziny Anatrano. Commune 419 amin'ireo no misy kandidà manerana any Madagasikara raha ny antotanisa voaray farany tany amin'ny Seny. Vonina tanteraka amin'ny firotsona amin'ny fifidianana ity voamera ity ankehitriny ary nanamafy
fa efa eo am-pandaminana ny dingana manaraka izay mbola ho tanteraina amin'ny processus électoral ny génie raha mpitsy kosa no amoaka ny antotanisa manerana any Madagasikara ho an'ireo candidat eo anivony génie raha ny fanazavana raha ny statistika azonay androany aloha zany dia fa mahavelom-bolo fa mahavelom-bolo ny statistika azonay androany satria io zany antotanisa azo maly no mivoaka aminay androany dia fa mahavelom-bolo efa ny 1514 any no commune natonga candidature raha mihoatra ny omaly 297 teo androany zany efa 100 mahery teo zany no mbola sy navita dia androany anefa antotanisa androany rapitso zay voaka rapitso dia ny androany no mamaritra le izy dia eto aloha zany zahay dia mbola tsy afaka miteny hoe firy ny commune tena tsy ahitana candidature tsy miova fa toy ny teo aloha ihany ny bileta tokana izay ho ampiasaina amin'ity fividianana ho ben'ny tanàna ity ho iatrany ny teo anivony génie bileta tsy azo alainy tahaka mba hiarovana amin'ny osika zay mampiteraka resabe raha ny fanazavana atrany atao ny fanotana ny bileta tokana dia rehefa avy eo irosatsika amin'ny fampelezan-kevitra zany rehetrarehetra zany dia asa mbola miandry atsika daholo le bileta tokana mitovy amin'le teo aloha isy moa ny makety iny ane ny liste ny candidat no manolotra anay iny vita eo arakarak'izay omeny zareo raha nita teny antoerana ny maraina teo dia nisy ny fivorian'ireo komity iarahany mpiara-miombonantoka ny génie sy ny PNUD amin'ny fametrana ny comité de pilotage fivoriana izay namariparitana ireo sahanasa everina fa ilaina toana maika sy ny fiaraha-miasa lavitrezaka raha ny fanazavana donc ce que nous espérons de faire est de discuter plusieurs aspects, spécialement le besoin technique de notre partenaire national. Nous avons déjà plusieurs réunions et en même temps nous avons une équipe qui est ici, qui est toujours avec notre partenaire national d'accompagner. Donc nous espérons, et comme je peux vous dire, qu'un des aspects d'inclusion et également de sensibilisation du public est toujours fait partie de notre travail. Et on va continuer de travailler sur cette question avec notre partenaire national. Nanamafiatrany teo anivony génie fa tsy misy fiovana tety andro mpifidianana miantso ny firaisan-kinandrehetra ihany koa ity vomera ity indrindra fa ireo antoko politika sy ny firaisamon'om-pirenena mba hiara isalahy amin'ny fanentanana ny olo-pirenena ka avitrika andray anjara amin'io fifidianana io makasika ny raharam-pirenena mila manova fomba fisainana ny malagasy matsapa fahasahiranana amin'izao fotoana izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka amiray Alfonsa Rakotodrainibe zary fomba fiteniny hoe tsy hita izay ataon'ny mpanohitra manoloana ireo olana sedran'ny malagasy kanefa raha vahoaka matsapa tena fa mila fiovana tsy andro mpitarika sy mpanohitra idina an-dalambe akory zary lasa sehatra imenomenomana ny tambazotra an-tserasera kanefa mijano ho fimenomenomana fotsiny ihany dia hatreo ho ihany ny vamy maratsika ny fanadady raha te hiova amin'izao zava-misy iainana izao ny vahoaka malagasy dia mila mahatsapa tena fa manana andraikitra amin'ny fanatrarana ny fanovana tiana apetraka hoy ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka amiray na ny vamy tsy vita ny fimenomenomana any amin'ny tambajotra serasera natakoritsika anelakelan-trano ny fahatrarana ny fiovana fa mila firotsahana antsehatra miakatra ny vidim-piainana ny mpanohitra no omena tsiny fa tsy mihetsika tapaka lava ny jiro ny mpanohitra no omena tsiny fa tsy mihetsika atrandry mahamenatra ny maheno hoe refesin'ny mpitondra ny fanoherana tsy mbola mahatsapa ny malagasy fa tsy ny fanoherana velively no refesin'ny mpitondra fa ny malagasy tompo-pahefana sy tompo-tanindrazana tsy mahatsapa tena ho tompon'andraikitra ijoro any tanindrazana sy ny taranany hoy ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka amiray na ny vamy tapitra fetrany ny zavatra tokony ataon'ny mpitarika satria izy manana ny eritreriny fa ny vahoaka koa manana ny eritreriny rehefa jerena nefa ny eritreritry le vahoaka to tsisy nininona to pokaty fotsiny am'izao le vahoaka miandry ny totra ny varina miandry fotsiny amin'ny mpitarika aloha zany dia aloha tonga dia tsorona hoe le vahoaka ohatra tsy tompona andraikitra eto amin'ny tanina amin'ny zavatra rehetra mitranga ny tenenao momba ny jirama tsy vitany mandoro-ponenga io tsy vitany
tsy vitany tete fotsiny eny enaniny eny resadresaka fotsiny tsenaniny etsy tsy vita zay fandraisana andraikitra mihitsy le vahoaka malagasy zany a tokony andraikitra mihitsy hoe tsisy hevitra tsony mihitsy tia fa tsy mandolo-pone zany tsisy tika nefa lanandro zany fa midina misy de manohitra nyreto mpitondra fanjakany reto aloha ravany any tsy ravany any tsisy tikany tsisy tikany gasy eo na ravany ara jirama tsy mampivo tsy misy ranompotra ihany eo tsisy korampotra eo tsy tompony andraikitra mihitsy ny malagasy tsy mahagaga raha manao zay daniny kibony amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra manjaka ny kolikoly mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny vidim-piainana midangana ny sandam-bola mitotongana saingy mbola apetraky ny malagasy manoloana izany ny hoe iza no hitarika ary iza no hitarika ny tolona miova ny fomba fisainana tsy nahita ny tolona nataon'ireo raizambe niady ho an'ny fahafahana isika ankehitriny tsy mandray andraikitra mihitsy tsy tia mandray andraikitra fa miandry ny hafa manilika ny andraikitra any amin'ny hafa foana ny malagasy tsy mandray afatra ao an'ny tenany tsy mandray zavatra ho an'ny tenany raha jerenao nge ny malagasy nge de efa zatra nampiondrehany miondrika ambany any de miondrika ambany de mijery ambany tsy milala mitraka mihitsy mba mijery zay ho avy fa raha tsy hijery fotsiny ianao fa tsy le hoe teleférika inona moa tombotsoan'ny malagasy ao anatin'ny teleférika de atsanana le teleférika miondrika le gasy de teleférika zany de rehefa mijery anaty gazety ianao de hoe 1040 000 personnes par jour zany a zay vao mety azo mandritra fito amby folo taona ny vidin'iny trosany Madagasikara amin'nanaovana ny teleférika fotsiny zao nefa le tsisy de varina le gasy de ao anatiny ao le gasy de mieny fotsiny de miondrika tsy mitraka mihitsy akory hoe tsisy lana eny teleférika an'lahy io zay anaovanao azy any tsisy lany eny io nakila tsy mampandroso fiainana io ny vola lany trosa amin'ny teleférika nge navitana tsena firy ho an'io tantsara io navitana nadiovana tsara ny stianarany teo androso be tsena ny tantsara navitana zavatra be da be fa le olombelona tsisy le vahoaka tsisy andray andraikitra ny am'izany miandro fotsiny miandro eny président Ravalomanana eto tsisy atena enao tsony etona kely ara tsisy tena zany olo toeran'ny filoham-pirenena marika Ravalomanana marika tsy iandro vahoaka tsy hetsika ho an'ny vahoaka nge io hoe ka rehefa le vahoaka tsy hetsika tsy nandraray koa zany aloha tsy hetsika any izy de zavatra fiainako no ataoko ho sarotra ny fanarenana sy ny fiarenana raha mbola ny malagasy izay tompo-tanindrazana no tsy mahatsiaro tena fa manana ny andraikiny amin'ny fijerena manokana ny hoaviny sy ny taranaka faramandimbony tokony ahatongasaina ny vahoaka malagasy ary tokony ampametra-pantaninana ny malagasy ny fahitana ireo vahiny manana trano lafo be sy mijoalajoala eto kanefa isika tompo-tanindrazana na trano isitriany loha za manahirana to fasahirana na inina volena ny any malagasy ho iatrany ny fanazavany mila miova sy manova fisainana ny malagasy raha te hina te hiova mikorontana izay no azo amehezana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny maranina kamaroan'ireo sehampiarina eto amintsika manginy fotsiny disadisa politika sy ny fampitehan'ny fiarahamonina miraviravy-tanana ny ankamaroany satria tsy misy fandraisana ndraikitry fanadihadiana eo amin'ny sary sy riran-tsariny ny aritanjona mitondra fiasana malagasy noho ny tsy fahampiana na ny tsy fandraisana ndraikitra avy amin'ireo fitondram-panjakana manoloana ny olana maromafy sy drainy andavanandro tena sahirana le vahoaka tena mijaly ny ty le resaka le courant tabatapaka lavy ty zany ty aminay tena tsy afaka miasa mihitsy zay tena potika daholo ny entana rehetrarehetra ao tokony tena mieritreritra mihitsy ry zareo mpitondra satria tena mafy mahazo an'le vahoaka amin'izao fa zao moa zany ny zava-misy de olona manaraka mboko fotsiny le olona azo nefa nona de tsy afaka miteny tsony zany ny tena marina
mahatonga an'izay fahorian'ny olona zay zany dia le fomba fitantanana an'ilay firenena mihitsy zany no tena tsy mety tsy fototra aty amin'le fahoriam-bahoaka zany le izy fa ohatran'ny hoe samy zareo ambonimbony eo ihany zany no tena afa-pahasahiranana dia tena misy efa toratorana fotsiny eny an-dalana misy ohatra maty ho azy zany eny an-dalana amin'ny anoanana anitako hoe solution zany lora ny fijeriko anazy dia eo amin'le fomba famoronana asa mihitsy zany eto amintsika tsy misy dia lasa ohatrany hoe miravoravo tanana daholo le vahoaka dia lasa mironany amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsika ny asa tsy misy kanefa ny vidim-piainana tsy mitsamidangana hany ka tsy maraka ny mivoaka ny miditra na ho amin'ny sakafo na ho amin'ny saram-pianarana tsy dia mandeha amin'ny loniny loatra le izy zany tena tsy takany taloha zany ny fidiram-bola fa raha ohatra hoe nisinisy zay taloha zao zany efa latsaka ambany be mihitsy eo amin'ny lafin'ny sakafo fotsiny jerena zany mividy ny hena miopapana mividy ny vary miopapana dia amiko angamba le izy angamba tsisy ohatran'le hoe le fandraisana andraikitra ny fanjakana aloha voalohany indrindra raha eo amin'ny lafiny sosialy mijerena zany dia tokony hoe ny apetraka foana zany ohatra hoe participation an'le fitondrana misy mihitsy zany ao anatin'le izy mba hanalefahana n'le fahasahirana an'le olona voalohany angamba aloha vaintohan-draharaha aloha zany dia tokony hoe mba samy mananasa daholo eo ny problème mantsy satria le fidiram-bola ao tokantrano tsy misy ka rehefa tsy mananasa avy eo ina moa fidiram-bola hiditra ao anaty tokantranonao dia manarakarak'izay le sakafo zany mba tokony ahena le izy na ohatra hoe tsy ahena le izy satria misy tsy maintsy tsinjovina mivarotra tsinjovina mividy mba tokony subventionnen'ny fanjakana le mpivarotra zany ahafahan'le mpivarotra mba manena na dia atao hoe ny apahany ihany ary amin'le vidin-javatra dia amin'ny lafin'ny resaka ohatra moa hoe fianarana sy ny karazany eo amin'ny tokantrano amin'ny zanaka sy ny karazany zany tokony mba misy fandraisana andraikitra le ministera zany miandraikitra ny resaka fampianarana ohatran'izany tokony fanalefahana na dia eo amin'ny ampahany ihany ary ny ekolazy ny fahaizan'ny olom-pirenena tsirairay misafidy izay heveriny fa mendrika hitondra ny tany sy ny firenena no vahaolana hanarenana ny fiainam-pirenena eto Madagasikara ko satria efa vonina ny sary dia ho arantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mahakasika ny fifidianana tetsy amin'ny OVEC Tanaville saika ny andro raha farany avokoa vahona metraka ny antota-taratasy firotsahako fidiny ho ben'ny tanàna ireo kandida eto Antananarivo renivohitra ny fasarotana tamin'ny fikarakarana ny antota-taratasy firotsahako fidiny no nampitsoka ny ankamaroan'ireo maniry irotsahako fidina raha ny fanazavana anarana fito no nanatitra antota-taratasy teny amin'ny OVEC nanomboka ny atoandro teo hatramin'izao hariva izao kandidat tsy miankina ny roa avy amina vovonana ny roa ary telo natolotry ny antoko politika nisy tamin'ireo kandida efa nilaza ny firotsahako fidiny ihany koa no niemitra tamin'ny ora farany fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy nanao toy vakana ny fanaterana ireo antota-taratasy firotsahako fidina ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna teto amin'ny OVEC Tanaville nanomboka ny atoandro teo ka hatramin'izao hariva izao ny andry ora farany avokoa ny ankamaroan'izy ireo raha iray ho an'ny androny omaly anarana lohalisitra fito no nahatonga solotena nanatitra izany tety amin'ny OVEC i Joseph Martin Randriamapionina avy amin'ny Antokore Fondation Total de Madagascar no nanatitra voalohany ho an'ny omaly ariva ny sesio maraina io izany na raha ny kandida Andrena Razanamasy kandida avy amin'ny Tsimiakina Tojo Ravalomanana avy amin'ny Antokotiko Madagasikara Tahina Razafinjoela avy amin'ny Antokoti Tanindrazana ary Lala Ramanantsoa PDS izay vao nitendrena ray volana katroka androany ny avy amin'ny vovonana Irmara Gaskara Fensoa kandida ny Madagasikara ary Monja Roindefo avy amin'ny Tsimiakina olana teo amin'ny fikarakarana ireo antota-taratasy no natonga ireo kandidata raiky tamin'ny fametrana ny dossier tsy mora mihitsy zany le dossier ary zay zany mba mahita hoe tena ny compliqué ny fanjakana misy le izy ohatra hoe resaka 211 bis ohatra dia anao mpiasa mpanjakana dika 211 bis ny hoe akitenao amin'ny etra amin'ny volam-panjakana amin'ny adedy amin'ny fanjakana dia raha mpiasa mpanjakana izany dia efa hoe mandoa irsa izy
dia tokony tonga dia mivoaka ho azy automatika zany 211 bis fa mbola misy hoe tompotrano anao sa mpanofatrano raha mpanofatrano anao izay netra trano tompotrano etretinao moa hoe raha iza zany sujet za zany olona concerné amin'le fividianana dia tokony tsisy resaka fa tsy ny tenako zany le 211 bis fa ina niderany tompotrano anofakitrano amin'le izy dia mbola nasiana le nationalité ne mbola compliqué na be ny fakana azy roa manaraka an'izay a tokony mba tsy ny exigena mihitsy zany hoe obligatoire le 58 conseiller satria raha za zao hoe latsaka be ny tanàna mety tsy intéressé ana le conseiller farafaratsiny zany ohatra hoe 50% ny exigena fa 55 ny conseiller dia mbola exigena ndray hoe 3 suppléants dia nefany a sarotra zany a 100% tsisy olona 100% zany ane dia tokony mba nitsotsorona zany le izy tsy isan'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra kosa Irina Rakotomanga noho ny antony ara-pahasalamana raha nambarany androany na dia efa nilaza fa irotsaka aza ny tenany andro miaromaro mialoha tonga teny amin'ny oveka ihany ny tenany nampafantatra izany tangazay mampametra-panontaniana hoy ny mpanao politika ny andehanan'ny olon'ny fitondrana any ivelany itsabo tena kanefa eto Madagasikara lazaina fa manana toeram-pitsaboana manara-penitra mahagaga raha ohatra hoe misy ekipa ny fitondrana tsy afaka irotsaka ho candidat eto amin'ny Antananarivo renivohitra fa hoe andeha hitsabo tena ny ivelany tena mahagaga zany a satria ny filoha Andry Rajoelina nireharea fa nanao hôpitaly manara-penitra afaka mitsabo tena eto amin'izay malagasy dia mahagaga maninona ny ekipa ny fitondrana ihany no tsy mavita mitsabo tena eto toerana fa tsy maintsy makany ivelany a zay vao afaka mitsabo tena natao aniza zany le hôpitaly manara-penitra sa tsy misy tsony ve le izy a nandanin'ny malagasy vola be nefa izy io nanaovana azy dia zao zany zava-misy mahagaga manodidina ny 4,900 ireo commune manana kandida amin'izao raha nitatitry ny seny io maraina io commune 770 izany no tsy manana kandida atreto tsy aivina mahazo ny taratasy fankatoavana avy amin'ny oveka ireo nafeny fepetra rehetra makany amin'ny seny zany avy eo ary mbola miandry ny fankatoavana ihany koa izay vao azo lazaina fa afaka hifaninana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny 1 Desambra 2024 avy izao farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany ijanona isotro ronono eo amin'ny 1 taona ny Varany Rafael tompon-daka amin'ny baolina kitra raha tsy aivina dia naratra ivaranina taoriny lalao ofisialy voalohany nataony Tanicom lalao izay niadina ny Amboara Italiana nanazava momba fandreseny niaraka tamin'ny Manchester United nandritra ny fiadinany amboarany Angletera ny vodilaharana Frantsa teo aloha efa lavo ao ary niarina 1 tonga ny fotoana ijanonako ary isotroko ronono amin'izay taoriny lalao farany nazoko ny amboara tany Wembley ho ivaranina tsy niseho tamin'ny fiadinany ho tompon-daka Italiana moa ny tenany tsy hita teo amin'ireo mpilalao nasondrotra ho Serie A ny anarany mba hilalao amin'ny fiadinany ho tompon-daka hafatra no napetrany tao amin'ny tambadrotra sosialany nilaza fa tsy nanenina ny tenany ary tsy hanovana inona na inona nilaza fa hijanona any Italia ivaranina na dia eo aza ny fisotroan-dronono amin'ny maha-mpilalao baolina kitra azy tapitra ny fampalalam-baovao tongo-kilasy tongo-vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray velomotompo